Fanomboka ny alatsinainy fasivy volana desambra ho avy izao kosa ny lavanty ao amin'ny seranatsambo ny Tomasina. Tsara mahafantatra ny fisian'izany lavanty izany moa ny rehetra mba hisiany mangarara raha ny nambara ny tale jeneraly ny faditseranana izay nitondra fanazavana ihany koa mikasika ireo fanovana izay hoentina amin'ny fanatanterahana izany lavanty izany. Fiara miisa 7 ary conteneur miisa 7 misy karazana entana toy ny siramamy, vary, sira, carreau, pneu sy ny maro hafa koa no atao lavanty eo amin'ny seranatsambo ny Tomasina manomboka ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanazavana nentin'ny tale jeneraly ny faditseranana amin'ny maraina teo. 12 andro aorian'ny atongavany dia miditra dépôt ny entana ary 10 andro aorian'ny fametrahana azy ao amin'izay dépôt izay no azo atao lavanty raha toa ka tsy nisy ny déclaration na nanao déclaration fa tsy nahalony taxe na ny frais de magasinage ny tompony. Nisy ny fiovana nentina mba hisiany mangarara ao anatin'izany lavanty izany. Fomba vaovao no nampiasaina. Inona ny tena antony heverinay fa tokony atao anatin'ny mangarara ilay lavanty dia noho izay dia misy fomba vitsivitsy zany novana mba hatongavana amin'izay. Ny voalohany dia ny resaka hoe avis au public zany satria raha tadidinareo taloha dia tany amin'ny journal officiel ihany ny azo anambarana hoe misy lavanty ary na ary. Zao zany dia novana ny fehezan-dalàna dia azo atao amin'ny fotoana zao ny manao le avis au public zany zany hoe misy lavanty amin'ny hainao manjery rehetraretra. Dia izay no natao zany mba ahafahan'ny maro mandeha manao an'ilay lavanty. Ny zavatra faharoa dia ny hoe ny fomba anaovana le offre koa zany le tolotra dia novana ka manomboka zao izy dia ho soumission cacheté ary anaty valopy zany no ataony tolotry ny tsirairay dia amin'izay moa zany misy vidiny farany ambany zay apetraka dia manao ny tolotra le olona dia ataony anaty valopy dia rehefa aveo zany dia misy ny dépouillement dia mivoaka eo zay namehany farany ambony no mahazo an'ilay. Raha ohatra ka le voalohany amin'le nanao an'le tolotra ka nahazo an'ilay zany dia ao anatin'ny 770 izy dia tsy maintsy mandoa an'le 14% ho an'ny commissaire priseur. Raha toa zany ka tsy voalohany eo anatin'ny 48 heures dia mato azy dia miditra le faharoa. Dia ohatran'izay ilay izy fa tsy hoe akory hoe nandeha averina hany le lavanty fa raha ohatra ka miala le voalohany dia miditra le faharoa, raha tsy mety le faharoa dia miditra ny fahatelo etc. Ireo vola azo amin'ny alalan'ny lavanty dia mizara ka misy ny ampahany izay miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ao ihany koa ny mankany amin'ny MICTSL na ny SMCC. Ankoatr'ireo dia misy ny ampaham-bola mankany amin'ny anteny mivarotra sy ireo compagnie maritime ary raha misy ny ambom-bola vao mahazo ny anjara n'ilay tompon'entana na ny ayant droit. Maharitra 4 andro ny lavanty ka ny andro fahatelo ny farany fandraisana ny tolobidy anaty valopy. Ny andro faha-4 kosa no anatanterahana ny dépouillement. Raha nanontaniana mikasika ny resaka conteneur izay voalaza fa nanjavina tao amin'ny seranatsambo ny Tomasina ny tale jeneraly ny faditseranana dia nanambara fa mivoaka amin'ny fomba ara-dalàna ireo conteneur ireo fa noho ny ady izay nisy teo amin'ny sambo transitaire dia nisy ny nanely vaovao nilaza fa tsy hita ireo entana ireo.